Ny asabotsy lasa teo no naseho tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny knap sport ampefilo ny mascotte ny canne U17 izay atao eto amintsika amin'ny taona 17 tsara ny mampahafantatra fa dia efa tena amperinasa tanteraka ny eo anivon'ny comité d'organisation de la coupe d'Afrique des nations na ny COCAN amin'izao fotoana ity zany no dingana voalohany no jerena tao anatin'izay fampandrosoana ny asa izay nanome voninahitra izany fotoana izany ny olona mboly maro eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena izay notarihany secrétaire général n'izany ministera izany tonga nanome voninahitra zany koa ny eo anivon'ny exécutif ny CAF na ny confédération africaine de football sady tonga nijery ny fandrosoany asa amin'ny fandraisana izay CAN U17 izay tsara ny mampahafantatra fa dia ny omby izay efa anarany ekipa-pirenentsika ihany no lany ho mascotte ny ity CAN U17 ity raha ny fanazavana azo avy amin'ny filompitantana ny commissionna ny serasera sy ny marketing ramatoa Nathalie Rabe dia lojika izany safidy izany satria ny omby dia azo hitarafana tanteraka ny malagasy sady matanjaka no mafy no BN nefa feno fanetretena. Est le symbole de la culture malagasse. Le Barea, qui est le symbole, qui est le nom de l'équipe nationale malgache. Pour la CAF, pour votre information, Barea, c'est le zébu sauvage qui est robuste.